Omaly 13 Oktobra 2024 tokoa dia nanao hetsika miavaka ny eto amin'ny paroasy Masimbavy Lisy de Mariaka Tanambao izay nataonay fanokafana ny tao-pikatsoana ho an'ny fikambanana masina sy ny vondrona misy eto amin'ny paroasy. Omaly dia natombokonay tamin'ny fampahafantaran'ireo isam-pikambanana ny maha-izy azy ny fikambanana misy an'ireo ankizy beazina ny fandaharam-potoana. Samy nanana 10 minitra ny tsirairay nentiny nampahafantarany ny maha-izy azy ny fikambanana, ny soatoavy, ny tanjon'izany fikambanana izany. Dia Omaly tolakanjo dia nitohy tamin'ny asa fanadiovana ny fandaharam-potoana ka samy nanjay anjara teo avokoa ny herivelon'ny fiangonana rehetrarehetra nanomboka hatrany amin'ireo katitakely misy eto amin'ny paroasy hatramin'ireo ray aman-dreny samy nanadio nanatsara ny endriky ny fiangonana. Dia toy ny tamin'ny sorana masina izany fandaharam-potoana zany ny androany ka ny fikambanana masina rehetra dia niombona tanteraka tamin'izany sorana masina notarian'ny père curé eto amin'ny paroasy zany anamariana manokana ny fanokafana izao tao-pikatsoana izao. Anisan'ny lohahevitra nanjavana an'izao tao-pikatsoana izao dia ilay teny manentana hoe mba ho eglizy miombona miara-dalana fiombonana manjay anjara ary manao asa fanirana izay mifanizan-dalana indrindra amin'ny synode ny eveka izay natomboka tamin'ny alahady lasa teo ny fanokafana azy ho an'ny diocèse rehetra ka tsy diso anjara amin'izany diocèse ny Tolagnaro izay haharitra hatramin'ny 2023. Manomboka amin'izao zany dia izay teny izay no manentana ny kristianina eto amin'ny paroasy Masimbavy Lisy de Mariaka amin'ny fikatsoana hiatsehan'ireo fikambanana masina rehetra reo. Ny androany tolakanjo moa rehefa avy niaraka ny fampizaran'ny nofokena amin'ny tampihavanana tamin'ny fiaraha-misakafo ny herivelon'ny fiangonana dia manao an'izao hetsika-rajafakanto izao izay ny anisan'ny mamparesaka be izao fotoana anaovanareo ny interview aminay izao satria ny fampizara hafaliana ny rehetra izao samy maneho ny talentany avy ny isam-pikambanana entina hanamariana izany andro izay lazaina hoe fanokafana ny tao-pikatsoana eto amin'ny Masimbavy Lisy de Mariaka zay amin'ny tao-pikatsoana 2024. Ny afatra moa zany dia ny fanentanana atsika ray aman-dreny hatrany satria fahasoavana lehibe ho atsika ny fiorenan'ireny fikambanana masina ireny aty amin'ny fiangonana ary manampy betsaka atsika ray aman-dreny amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana an'izanatsika ka mba isika no haporisika sy hitarika azy ireo hirotsaka ao anatin'izany fikambanana misy eto amin'ny paroasy zany. Eto moa dia mitondra ny teny fisaorana ho atsika rehetra izay mikarakara tsy adino amin'izany ny ray aman-dreny am-panahy izay anisany hoe vovonana edian'ny lohany amin'izao fanatanterahana ny hetsika eto izao isaorana isika ray aman-dreny rehetra nametsaka fitokisana amin'ireo tompona anjaika sy isaky ny fikambanana sy ny vondrona ka nandefan'ireo zanany amin'izany fanabeazana ny zanan'izany. Isaorana ihany koa ny ankizy ny tanora izay maneho fiombonana hatrany amin'ny hetsika karakarain'ny fiangonana ny mpiara-miasa rehetra tsy adino amin'izany ianareo misana ny resaka serasera izay anisany manome hery anay amin'ny fahitavanay ny fiaraha-miasa nareo ataonareo aminay ka dia mangasitsaka mangatetina Andriamanitra tompon'ny fahasoavana hanome zany fahasoavana zany ho atsika mianakavy. Tsatsa tompoko lahy mangasitsaka tompoko vavy.